Bertina Randrianjanaka miandraikitra ny tolotra Akonaka eto amin'ny Fiarina. Ny Akonaka dia tolotra anankiray ao amin'ny programan'asa Fiarina. Izy io dia ho amikasika ny fiompiana akoho fakana nofo. Ny antony nanaovana izy io dia mba ahafahan'ny Malagasy manjifa akoho tsara kalitao, ambony kalitao, ary nefa koa fantatsika fa ny henan'akoho dia mora noho ny hena rehetrarehetra amidy amin'izao fotoana izao. Ny Akonaka koa dia miara-miasa amin'ny groupe Eclosia izay misy ny Farm Shop sy LFL ary ny banque BNI. Izay ato amin'ny Akonaka Fiarina dia manolotra fanohanana ara-bola, ara-teknika ary fanaraha-maso ho an'ireo mpisitraka. Ny asa manokana mandritra ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 ity dia misy ny fanamafisana ny fanampiana amin'ny fitadiavana lalam-barotra ho an'ireo izay nisitraka ny tolotra zany. Amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fikarakarana ny andiany faharoa izahay izay miandry mpisitraka eo amin'ny 50 ary hita amin'ny faritra Diana, Otomatsiatra ary Bongolava miampy an'izay faritra efa nisy teo hatramin'izay.